Tafiakatra amin'ny lalao ampahefadalana ny Real de Madrid. Tafiakatra amin'ny lalao quart de finale ny Real de Madrid rehefa nandresy any Juventus tamin'ny isa ray noho otra teo amin'ny ampahavalindalana. Bola tokana tafiditra any Garcia teo amin'ny minitra fa efatra amby dimampolo no nitondra ny fandresena ho azy ireo. Raha ny fantatra dia Dortmund arak'izany moa no hifandona amin'ny ekipany Alonso amin'ny lalao ampahefadalana ny Coupe du Monde des Clubs izay atao amin'ny sabotsy 5 Jolay 2024 avy izao. Tompoko vavy sy tompoko lahy, betsaka ny zavatra izay hozarentsika ato anatin'ity video ity, fa mialohan'ny hizarantsika izany zavatra rehetra izany dia mbola toy ny mahazatra antsika foana ary tsy miova abonné ny chaîne antsika ary asio zay man video indrindra azadiny foana ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirsiontsika amin'ny resadresaka zay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Atomboka atsika amin'ny université ny fianarantsua moa ny filazantsika ny zavamisy ndray ato anatin'ity video ity. Fiona ny ministry tamin'ireo tokotely mahamasana handro ny fampianarana ambony moa izy ty. Ianareo no mampiodina ny université koa tsy maintsy mifanometanana sy mifanoro hevitra isika, hoy ny ministra raha niantso ny fiarahamientany tsirairay amin'ny fanovana miaraka ny kalitaon'ny fampianarana ambony. Ao anatin'ny fitsidihan-dramatoa ministry ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa Lola Chaminany université ny fianarantsua dia niona tamin'ireo mpampianatra, mpianatra mpandraharaha CCSR ireo mpikambana ao amin'ny kodira ao amin'ny université ny fianarantsua ny tenany ny datiny iny voalohan'ny volana Jolay 2024 iny. Raha toa ka no resana manokana nandritra ny fionana tamin'ireo mpampianatra ny mahakasika ny recrutement, infrastructure, reclassement, hera complémentaire, habilitation, autonomie universitaire ary ny vacataire, école doctorale ary ny fandinihana ireo rafitra LMD dia nifantoka tamin'ny vatsim-pianarana ao antoerana ihany koa ny vatsim-pianarana anivelany sy ireo fangatahana manokany ireo mpianatra ny fifampiresahana tamin'ireo mpianatra. Nanotrona ny ministra nandritra ireo fionana rehetra ireo ny talemisahana ny maolona eo anivon'ny ministera tsy iza moa izany fa Andriamatoa Lahady Victory ary ny talemisahana ny fankatoavana sy ny fiantohana ny kalitao Raherinirina Angelo sy ny filohan'ny université ny fianarantsua Haja Lalaina Aimé Richard. Zamo ny mikasika ny teny amin'ny université ny fianarantsua ny resaka fionan'ny ministra tamin'ireo tokotely mahamasana handro ny fampianarana ambony koa dia zareo kely moa iny zavatra iny. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia andeha resika hilaza an'ity manaraka ity indray. Izy ty moa dia resaka trangana tsy fandriampahalemana fanafihana mitambasy ny fanesy tao sambava ary dahalo roa maty voatifitry ny zandary. Taoriany fanafihana mitambasy ny fanesy tao sambava izay namoiza na ain'olona dia nandray ny andraiky ny mpitandro ny filaminana eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena izay tarihiny lieutenant colonel Emilio Manahirana. Dahalo roa tomponantoka tamin'ny fanafihana maty voatifitra ary 5 heverina ho praitsokombakomba voasambotra sy natao famitorana. Raha araka ny vaovao voalaza avy any antoerana moa dia dahalo efa tena avolenta izy reto raha izao fitaovana ampiasainy izao. Izy reo raha teo voalaza fa vahiny ao sambava raha araka ny fanazavana hatrany. Izany moa ny zavantranga tany sambava, izany ny zavanisy tany sambava, resaka trangana tsy fandriampahalemana koa dia zareo kely aminareo foana ireo rehetra izay mandalo ao a Madagasikara. Ny manaraka ihany koa dia resaka fakana TVA roapolo isanjato amin'ny zanabola. Raha ny vaovao vao nivoaka voatsela dia miato alohan'ny fakana TVA roapolo isanjato amin'ny zanabola. Miandry ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta sy ny fanjakana izay vao azo ampiharina ny fakana TVA izay roapolo isanjato
Isanjato Alain Banky amin'ny zanabola indramina hoy ny Direction Générale des Impôts. Nanentana ireo banky ty farany mba hiandry mialohany hampiatra izany. Marina fa efa lany tanatin'ny loi des finances 2024 ny fakana haba 20 Isanjato amin'ny zanabola amin'ny vola indramina ity saingy izao miato izao. Anisan'ny zavatra tsara ho fantatra mo izay satria nalaza tato ato mo ny resaka TVA 20 Isanjato ity ka izany no antony izarena ny zavatra rehetra mikasika anity. Manoloana ity TVA 20 Isanjato ity dia naneho ny heviny ihany koa ny solombavambahoaka ny Toliara tsy iza mo izany fa Andriamatoa Siteny Randriana Soloniako. Nilaza mo ity solombavambahoaka ity tao anatin'ny fanazavana izay nazavainy manao hoe vaovao marina TVA 20 Isanjato amin'ny zanabola fitakian'ny FMI. Fantatrao ve tsy hiemotra amin'ny io TVA 20 Isanjato amin'ny zanabola io ny fitondrana satria nahoana hoy ity solombavambahoaka ity koa satria tereny FMI Madagasikara amin'ny ity taona 2024 ity hanefa tanjona hentitra plus 20 miliara ariary ny tokony ampidirin'ny fanjakana amin'ny hetra sy haba vaovao. Raha tanteraka io TVA amin'ny zanabola io hoy ity solombavambahoaka ity dia 720 faingo 420 miliara ariary ny vola azony avy amin'ny tosa banky sy garantie. Izany dia mihoatra ny ray ampahatelo amin'ny tanjony FMI. Medika izany ho izy fa hiakatra be ny zanabola amin'ny tosa rehetra tsy laza fotsiny isika afatsy ny fiara trano fitaovana sy ny sisa izay tsara ho voatanisa. Hihena ihany koa ny vola sisa ho an'ny tokantrano hikatona tsikelikely ny fandraharahana sy ny orinasa madinika noho ny vidiny tosa midangana. Fa maninona no hidirana amin'izao hetra manimba izao hoy ny fanontaniana izay napetraky ity solombavambahoaka ity satria tsy mahatratra ny tanjona napetraky ny FMI amin'ny fidiram-bola hafa ny fitondrana, tsy manana politika famokarana, tsy manana vina ara-toekarena mahagitra ny fitondrana hoy ny filazany ity solombavambahoaka ity manoloana ny ity TVA 20 Isanjato ity raha nitondra ny fanazavana ny tenany. Rehefa avy ny resaka ny mikasika ny TVA 20 Isanjato sy ny fanazavana izay nentiny solombavambahoaka ny Toliara mikasika an'izany mo isika dia ndeha resika hijery ity tranga hafa kely izay somarina gaga n'izao tontolo izao izay nisy tao Congo ity. Izy ity mo dia resaka moforavina. Ao Congo no misy mivarotra koba na moforavina lehibe indrindra eto antany. Marina fa anisan'ny tena malaza amin'ity koba ity ao a Madagasikara fa ny tany Congo kosa no nisy lehibe indrindra ary nisy an'izany koba ngeza indrindra maneran-tany sy moforavina ngeza indrindra maneran-tany zany raha araka hitantsika amin'ity sary ity. Ho faramparanantsika tanteraka ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny hamaramparanansika azy mo dia resaka fanambadiana tena malagasy. Ireto sary vitsivitsy mahafinaritra notsongena nandritra ny fampiakaram-bady tany Amboho Manatrika Antany Fotsy ny sabotsy lasa teo ireto no hamaramparanansika tanteraka ity video ity. Anisan'ny sary mahafinaritra mo izy reto ka izany indrindra no antony izarako izany aminareo ato izay sary vitsivitsy tamin'ny fampiakaram-bady tany Amboho Manatrika Antany Fotsy ny andro ny asabotsy lasa teo. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misisisy zay fa tsy halavyanay resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.